La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, Manolotra anao ny fampalalam-bavao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, Manolotra anao ny fampalalam-bavao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miendradreo mitady eo amin'ny Société agricole et sucrière de Madagascar sy ny mpiasan'ny sirama ao Brickaville. Nambaran'ireo mpiasa fa tsy ekena ny fanararaotana sy ny fanapotehana ny orinasa sirama ao Brickaville. Tranga-piaramonina rem-pianakaviana manodidina ny 7 taona no hita faty ny antony tetsy ampandrinomby tsara honenana tamin'ity androany ity tokony tamin'ny 9 maraina. Tsy nahitana ratra ny tenany ary mbola teny ankodiny avokoa na ny vola na ny firavaka samihafa. Nahazo fampiantsoana teny amin'ny ivon'ny ministeran'ny rambahiny iraniana ny masivoan'ny Pays-Bas, Danemark ary Grande-Bretagne ny aliny sabotsy manoloana ny fanafianany seho nandritry ny filatrona nataon'ireo miaramila tany Avazy. Ny andindinireo avy hatrany ary. Finaritra tompo-kilasy tompo-vavy manasanao ary anaraka ny vaovao Ankolo TV hatramin'ny farany botsika ny vaovao dia misy zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena matofo misy ny dina izay mipoitra amin'ny fahatrehana amin'izao fifidianana izao amin'izao akatoko ny fifidianana filoham-pirenena izao efa misy mikotrika zavatra hafahafa ve any ambadimbadikany mahatonga ny CFM mamola vola dina tahaka izao ho an'ny kandida sy ho an'ireo mpombazy fanadina. Tsy misy intsony ary tsy tazana intsony ny fifampatokisana eo amin'ny samy malagasy. Fifampiandrasana kendri-tohana no tranga hita matetika ny anivon'ny mpanao politika. Eo ihany koa ny faniliana amin'ny hafa izay mety ho tsy fanjariana amin'ny tranga natao. Anton'izany ny fiheverantena tsy mba ho diso amin'izay natao sy nolazaina. Vokatr'izany, mitranga sy manjaka ho azy ny tsy fanarahan-dalàna. Matoa mitranga ny fampitandremana na arifanina na dia ny fanaovana. Midika izany fa misy ahina iopefy na efa miopefy mihitsy anoany ka tsy matsiaro tena. Izy ve ohatra mifandrarana ny amin'ny tsy tokony hanaovana maloteny rehetreny raha tsy misy ny mandoto tsotro izao. Efa misaritaka loatra ny fiarahamonina vokatr'ilay 5 taona latsaka kely na ny eo amin'ny mpitondra SVM ny tsy fahombiazana tamin'ny lafiny rehetra. Tsy fantatry intsony izay ombonana sy mampiray eto amin'ity firenena ity. Tsy tantaratra intsony ny fanajantena, fanajana ny hafa, indrindra ny fanajana vahoaka. Tena ilaina averina ny fitsipitondratena miendrika amin'ny mpitondra ho tarafon'ny vahoaka. Averina ny fifampifehezana, ampirindra fiarahamonina. Ny tsy fanatotosan'ireo no antony tsy ahagaga raha tenenin-dava ny hoe fanarahan-dalàna tato ato izay. Amin'izao fotoana hiatrehana fifidianana izao, io tonga hatramin'ny hoe dinam-pifanarahana eo amin'ny samy kandida sy ireo mpombazy. Ny lalàna misy aza ane tsy no hajaina sy no tsy akitsahina lava izao ka hita eo ny hoe fanajana ny dina natao. Tsetratsetra tsy aritra dia aiza ho aiza tokoa moa ilay nambara fifanarahana politika nambaran'ny Rakotovarivo tamin'ny fotoan'androny fa no volavolain'ny CFM ka tsy nanarahana ny didin'ny ACC tamin'ny fandrafetana ireo mpikambana anatin'ity gouvernemanta tarihin'ny Prime Ministre Tsy Christian ity. Dia aoka isika vahoaka no ahifidy izay tena mpanaja vahoaka sy tsy mpivadika ny teny nomeny sy ny dina natao amin'ity fifidianana indray mitoraka ity. Ny fihaonana tamin'ny vahoaka n'Antananarivo indray nanohizan'ny kandida laharana fa 470 Pasteur Mayol ny fitetezam-paritra izay nataon'ny sabotsy teo fotoana izay nanambarana tamin'ny vahoaka ny vinany Mampionana Rakotoarso. Tahaka ny fanambaran'ny kandida Mayol nandritra ny fitetezam-paritra izay nataony ary mbola namafisiny ihany koa
nandritra ny fiaonany tamin'ny vahoaka n'Antananarivo omaly sabotsy fa tsy misy afa-tsy ny famerenana ireo nosy manan-karena na ny Îles Éparses ihany no vahaolana sy fanalahidy ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Izy izay nanambara fa efa miady ary mbola vonona ny ady ho amin'izany. Atolotra antsika eto efa vitany sy ny malagasy raha hitapitisa nanao sy ny nanaporofoina amin'ireo firenena vahiny reo fa malagasy ty tandrazana itsika averina amintsika an-tanitsika fa raha io verina amintsika tsy dia io ihany ny ato ampandrosoana ny firenentsika fa misy arena betabeta fa manomboka eto kosa tsy ataontsika veromaina io sy ny malagasy raha hitapitisa million io amerina ny nositsika. Allo hitan zareo vahiny tsara allo hitan tsara fa ny malagasy mitakiny taminy tsika tsy makala vahiny tsika tsy anao fahavalo vahiny fa zao any vahiny zay miara-miasa amintsika ampandroso ny firenena raha hitaraka ny arenatsika mizara roa mitovy win-win na gana-gana 50% anas metsika koa 50% raha izany ny arahantsika malagasy miara-mietana manohana koa nareo manosy aho da mositao miaro ah tsara zay koatsika malagasy tsisy 10 taona fa io fantrana io raha mahazo 50 isan-jato amin'ny olympirenenantsika io. Nanambara ihany koa ny tenany fa tsy hemitra manoloana ny fandrahonana mahazo azy. Zay zany mba milaza oaka mba hatsahatra ny fandrahonana sy fampitahorana. Oaka hatsahatra le fandrahonana ho faty. Aoka hatsahatra koa ty fandrahonana io samborina ho gagaina tsy ny sisa ty. Fa migadra tsy mahafaty, ny olona tsy maty raha tsy tonga ny andro. Fa dia mandeha mafy dia mafy ny fandrahonana amin'izao fotoana zao. Hoe na ho samborina ny pastera Mayola na ho gadraina. Dia nalefa ny samborina ireo Afrikanina miara-mitolona amintsika an'ireo nosy vahiny ireo koa. Fampitahorana hoe ilazany hoe ajanony fitakinao ny Îles Éparses fa io koa nge mahazo anao président Mayola. Atao dia disqualifié pastera Mayola koa amin'ny fifidianana. Dia misy olona manao zavatra manaratsy anay, misy olona manaparitaka vola dia milaza hoe avy aminay, misy olona manao fampelezan-kevitra dia hoe fidio Mayola nefa tsy olona avy ety aminay. Amin'izay zany mba disqualifié ny candidat pastera Mayola. Jerenina sorona daholo na ny mpanao publicitaire ny candidat pastera Mayola. Namafisiny hatrany fa tsy candidat ho an'ny fiangonana izay tarihany ihany ny tenany fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Ianao ve efa mivadika dia zao ny teneno zatsy any apokalypsy rehetra zatsy ho président ny apokalypsy fa za président malagasy rehetra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mienjandro mitady eo amin'ny société agricole et sucrière de Madagascar sy ny mpiasan'ny sirama ao Brickaville. Nanambara ireo mpiasa fa tsy ekena ny fanarotana sy fanapotehana ny orinasa sirama ao Brickaville. Yves Richard. Tsy anaiky hatramin'ny farany fanararotana sy ny fanapotehana ny orinasa ataon'ireo mpiara-mambonantoka sy ny tompon'andraikitra ambony sasany eo anivon'ny sasany na société agricole et sucrière de Madagascar ny mpiasan'ny sirama teo aloha ao Brickaville. Raha ny fanazavan'ireo farany tsy manampiniavana hanatsara ny famokarana sy hampihodina ny orinasa sirama araka ny fifanarahana ny sasany. Orinasa io raha amin'ny fomba fiasa zao na 2018-2019 dia tsy andeha mihitsy satria i Corliss io anisany nanahirana zay tamin'ny 2007 tsy ny farany tsisy fa io mihitsy tsy nafahanay nandeha 10 taona ty afara mbo io Corliss io zay nanaovana contrat tamin'ny Secrène na Hono fa tsy raikitra le izy tamin'ny resaka vidiny fanamboarana dia izy ny montagne akao ny lokolokoana ihany eto zay sa miteny fa tsy mieritreritra andefa ny orinasa io mihitsy ireo partenaire ireo seka adaptation no natao raha adaptation ne vita ny mpiasan'ny sirama e. Efa nisy ny hetsika nataon'ireo mpiasa nanoherana ny fanararotana samihafa izay niafara tamin'ny fampiakarana ny raharaha teny anivony fitsarana raha ny fanazavana. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony araka izany ny mpiasan'ny sirama ananamaso sy ijery akaiky ny raharaha. Milaza maromaro aminareo zay fa tsisy mihitsy zany fiaraha-miasa possible amin'izany sasma zany zay nitrikitrinay mpiasa eto ka manentany mpitondra fanjakana maefa zahay indrindra fa izay mahavoakasika an'izao zavatra zao mba andeha andraikitra aingana mba tsy hidirana amin'ny fifandonana
zay mety ahatonga zavatra tsy ampoizy na faharatragna eny fa hatramin'ny fahafatesana aza. Raha tsy ahivina ny taona 5 no nitsahatra namokatra ny sirama tao Nosbe raha tokany taona 7 tao Brickaville. Ny fanatsarana sy ny famerenana laza ny siramamy votoatin'ny fifanarahanm-piaramiasa teo amin'ny rotonta ka tanjona ny amokarana siramamy 2 alina hatramin'ny 1 hetsitaona isan-taona hatramin'ny taona 20 sy 20. Maro kosa ny voka-dratsy amin'ny fandrepahana ny Alaonko ao amin'ny Fokontany Ambiky, commune ambanivohitra Ambalaongo, district any Ambanja. Miala amin'ny tamingana ny arena an-dranomasina. Tsy zarizary ihany koa ny asa fiveloman'ireo mpanjono any amin'ny toerany Ivry-Saratra. Ny fampiasana ny onko amin'ny fanaovana arina fandrehitra, ny fanaka sy ny trano no mandripaka ny Alaonko eto Madagasikara tao anatin'ny 5 taona. Ho an'ny Fokontany Ambiky, commune ambanivohitra Ambalaongo, district any Ambanja, maro ny voka-dratsy ny fandripahana ny Alaonko amin'izao fotoana. Miala ny tamingana ny arena an-dranomasina ary mavesatra ny fiantraikan'izany amin'ny asa fiveloman'ireo ankonana manodidina ny 120 sy 200 tafo mivelona amin'ny fanjonoana. Raha ny fanazavana, tsy ampy ny arovana ny Alaonko tany an-toerana ny fametrahana ny vondina, isan'ny vahaolana naroso ny fanamafisana ny fanentanana ny ponina sy ny maro hafa. Onko zay efa hita fa misy fotoana lantarana izy taty nasana anaovana sarbo no tsy votatanana tany aloha tany. Manjary miezaka ndray zany vonona fotony mitsabo miezaka mitsabo onko. Maro dia maro koa ny tombontsoa azo voalohany aloha miresaka arena an-dranomasina dia presque miaina anatin'ity onko ity daholo ny drakatra, ny makamba ary ny laoko. Faharoa amin'izay koa moa eo izy raha iasana ny sanatrano izay tsy sany tsy manana tialan-teto fa atena atolo koa manangarana toetrano zany. Ary fahatelo fara moa ampidina ny couche de zone zay ialazika fa mitarika mametana marere raha tsisy ny Alaonko amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Tsy ny arena an-dranomasina fotsiny ihany, isan'ny tandindomindoza amin'ny fandripahana ny Alaonko ihany koa, ny olombelona noho ny fahasimbany ny tontolo iainana raha ny fanazavana. Alaonko ny tsika ponina, tsika olombelona dia mitarika izay fahasimbany ny tontolo iainana. Nefa ny koa le fiovavan'ny tetrony andro zany dia manimba ihany koa ny Alaonko. Ka izay ny tsara hoe tena fanabeazana ny olona mipetraka aty amin'ny sistany zany mba hikady an'izany Alaonko zany satria zavatra be any fisiny mba tsy tonga ny fikorontanana eo amin'ny arena anaty ranomasina ary indrindra koa mitarika amin'ny fikorontanana eo amin'ny tontolo iainantsika mihitsy. Ho famerenana ny velaran-tany rakitra Alaonko amin'ny Fokontany Ambiky, onko misy 2 alina amin'ny velaran-tany 1 hektara no namboleny teo anivy ny ministera amin'ny sahananjony sy ny arenan-dranomasina farany teo, amafisina trano ihany koa ny fanentanana ny ponina sy ny fiarovana ny Alaonko raha ny fanazavana. Tonga eto amin'ny pejiny dokavarotra isika aorianan'izay ny antantsika ny trangam-piarahamonina iray izay fatiny antony tsy ampandrinomby tsara honenana tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny asa miavaka amin'ity alina ity dia mpanao carrelage plastique ho ana fiara sy moto izany. Rehefa avy eo ary. Le Conservatoire national des arts et métiers Madagascar organise EducCNAM, la formation supérieure à l'ère du numérique. Le 4, 5, 6 octobre 2018 à l'hôtel Carlton à Nice. EducCNAM ouvre ses portes aux bacheliers, demandeurs d'emploi et aux professionnels. EducCNAM, journée informative du CNAM, exposition des sponsors. Le jeudi 4 octobre à 15h, conférence sur le thème Les outils de développement du CNAM, disposée par M. Thibaut Duchesne, adjoint de l'administrateur général du CNAM. Le jeudi 4 octobre à 16h, conférence sur le thème La vente, les techniques de vente, disposée par Mme Maria Béatrice Salgado, enseignante-chercheur, responsable de l'équipe pédagogique ICSV. Vendredi 5 octobre à 14h, conférence sur le thème Big Data, Mirage ou Eldorado, disposée par le professeur Avner Barhen, titulaire de la chaire statistique et données massives. Apprendre au CNAM change votre vie. Éduque CNAM, yes we CNAM. Io ambany fiahy ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siantifika sy andriamato ministry ny fahasalamam-bahoaka
ny andiany alpha ao amin'ny faculté de médecine ankatso dia faly manasanao anatrika ny conférence débat mitondra ny loha hevitra hoe ny fitsaboana sy ny fivavahana ndao resaina irana amin'ireo mpampianatra ao amin'ny faculté de médecine sy ny mpitondra fivavahana eto amin'ny firenena ny sabotsy 9 septambra ho avy izao manomboka amin'ny 20 ao amin'ny cathédrale médecine ankatso ny fotoana dia irana amin'ny antoko-pihira maro izy fanomezana ho an'ny 500 tonga voalohany fandraisana anjara 2 ariary mpiara-miasa Cultive FM. Madavision et son sponsor OpenFlex Cloud vous présente la grande braderie de Madagascar du mercredi 3 au dimanche 7 octobre au Palais des Sports Mamassen. Économisez votre temps, votre argent sur les 300 stands. Profitez de plus de 15% de remise. Venez découvrir notre espace Food Courts et ses animations. Partenaires Société Salon, Cassie Boutique, Impec, Master Imo, Allo Taxi Naka, TV Plus Madagascar, Boisson officielle, Fraîche. Sponsor officiel OpenFlex Cloud. La grande braderie de Madagascar, l'événement de Madavision. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Arofnat, miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraotsy fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Paper Store manampy antsika amin'ny fidiran'ny mpianatra. Shoprite ny mora indrindra hatrany miaraka amin'ny Quiz School. Raikitra indray ary toy ny isan-taona dia manampy anao hatrany ny Cultive FM amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ato anatin'ny Quiz School. Mandraisa anjara fa bande achat maro be mitentina 150 000 ariary no zarainy. Tsotra fotsiny midira ao amin'ny page Cultive FM, ataovy j'aime ary manaova commentaire amin'ilay publication Quiz School. Ny fisarihana dia atao mivantana eo amin'ny fandahana Sokoly ny sabotsy 9 septambra amin'ny 9 sasany maraina. Mandraisa anjara fa mety ianao no tsara vitany. Cultive, Cool FM manampy anao sy manakaiky anao hatrany mandritra ity fidiran'ny mpianatra ity. Panoany, Paper Store, Shoprite. Araka ny hitantsika teo hoe ny proposition indécente izay indray no ronan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia trangam-piarahamonina rem-pianakaviana manodidina ny 7 taona no hita faty ny antony tetsy ampandrenomby tsara honenana tamin'ity androany ity tokony tamin'ny 9 maraina. Tsy nahitana ratra moa ny tenany ary mbola tazana teny amin'ny avokoa na ny volana ny firavaka azy samihafa. Ivo Richard. Ohatra ny olona mitsangana izy no mikorozaroza makany mijoro ohatro zao mihitsy izy mibaby kitapo. Fa iny nataony nitodika anakany. Nataony nitodika ny lamosiny fotsiny nataony nakany mibaby kitapo iny izy dia natokany akanjo mianina matorany anazy teo. Toy izay ny zava-nitrangana naitra ireo mponina tetsy amin'ny fokotany amin'ny Mpandrinomby androany tokony ho tamin'ny 9 maraina. Raha ny fanadihadiana natao, reny mpianakaviana manodidina ny 7 taona ity hita faty ny antony teo ambony tohatra tetsy amin'ny Mpandrianomby tsara honenana androany ity. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso, tsy nahitana ratra ny tenany ary mbola tazana teny ankodiny avokoa ny fitafiana sy ny maro hafa. Izy avy any Andraisoro. Dia izy aloha tsy fantatray hoe nisy namonina ahoana fa tsisy diany mihitsy ny nahitana anazy zany, tsisy diany namonoana anazy. Teny namperatra na ny kitapony na ny volany tao anaty kitapo tao doridory. Dia ny akanjony ihany no namatorana anazy. Ny akanjo bany ihany namatorana anazy. Dia izy zany raha ohatra hoe olona any an-dahana
dia tsy tokony teny amin'ny trony peratra telefona kitapo rehetrarehetra sy momba anazy tamin'ny enina nahitako anazy ianao nefa nahita olona nitangorona dia tsisy ratsy amin'ny vatany fa izy efa niantana teo tsisy ninona tsisy hoe vonon'olana ohatr'izany izy. Mbola tsy fantatra mazavatra eto ny zavanseho marina mahakasika ny raharara ny fanazavana. Araka ny fantatra, ny andro ny asabotsy maraina no niainga atao an-trano ny renim-pianakaviana. Nanomboka teo nefa nanao fikarohana ny fianakaviana. Avy any Andraisoro izy, dia vadiny tonga teo. Hoe nisy namoana ny vadiko. Fa ilay vadiny efa nitady hatrany amin'ny morgue rehetrarehetra ny alina tontolo. Fa tamin'ny enina sasany maraina izy niala teo. Niala tany an-tranony izany. Sabotsy maraina izany izy niala tany an-tranony andeha hivoaka amin'ny enina sasany maraina. Dia tsy tonga izy nialina, dia nitady ny vadiny. Dia maraina iny hoe misy fatin'olona tatsy dia fanenan'ny olona tany an-dalana tany ny vadiny hoe misy fatin'olona dia nijerena dia ay ilay vadiny. Raha ny loharano vaovao azo, tamin'ny fitora maraina teo eo ny tonga teny an-toerana ny teo anivon'ny BMS sy ny polisy misahana ny eloko Behivava. Mbola tsy misy mipikatra eto ny fanadihadiana sy ny famitorana. Hoy teo anivon'ny Commissariat de Sécurité Publique misahana ny Boborintany fahatelo etsy Antaninandro. Samba ny teny an-toerana no nahitana trangan-javatra toy izao. Hoy ireo mponina, saingy nambaran'izy ireo fa tokony hamafisina trano ny fitandrona ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Asa miavaka indray ny entina aminao amin'ity fanadihadiana manaraka ity dia asa fanaovana carénage plastika ho ana fiara sy moto izany. Mila tosika ireo olona manao an'ireny asa tanana ireny raha ny fanadihadiana natao. Mampiona Rakotoarson. Telo taona teo eo izay no nanaovan'i Jocelyn ity asa fanaovana carénage plastika tetỳ 67 ity. Ray mpianakaviana iray mivelona amin'ny asa tanana izy. Maro samihafa ny asa tanana efa natao noho izy, toy ny fanamboarana kojakoja-mbaravarana. Saingy ity fanaovana carénage plastika ity no tena ifikirany noho izy hita no mahavelona. Olana nefa ny tsy fampian'ny tosika eo amin'ny ara-materialy raha ny fanazavany. Eo an'ilay mpanetana izany izay ny tsampy any an'ilay mba hoe manosika ara-bola sy ny aniny izay mba mila an'ilay mba hividanana fitaovana rehetra izany. Izay manana talenta. Matetika ireny fiara na moto avy ny fandonana ny donaka sy mba parashoky ireny no makeo aminy raha ny nambarany. Misy fotoana tsy mampandeha ny asa fa mitondra hatramin'ny 5,000 kosa any an-trano izy rehefa tena mba mandeha. Raha mbola carénage na plastika na parasoka na tomobile dia ataonay daholo raha poto. Mametaka izany sa? Mametaka. Dia tsy hoe potika izany dia tonga dia izay manarina an'io mamerina an'io amin'ny plasiny rainitra eton'ilay averina amin'ny plasiny ilay alokona izany hoe metiketsika tonga dia tsy eto. Teo anatin'ny indray andro izany nareo mahavita tomobile firy na moto firy ny zavatra amboarinareo? Eo anatin'indray andro izany arakaraka hoe karamako tsika tsy hoe hitady loza ny tomobile na nety izany fa tsy ny hoe mba malalaka ny mpanambola tonga eto manana zavatra potika dia izay mandray an-tanana foana hoe tavavoakanay izay miteny hoe tsy tavavoakanay io. Misy manko izy tavavoaka, misy tsy tavavoaka tsy afaka ny idirana io raha tsy tavavoakana hoe idirana indray. Le amin'ny ohatrany ahoana izany no tafavoakanareo? Io parasoka izy raha hoe voadona vainy fa miparitaka dia mbola voaverinay amin'ny lony. Averinay amin'ny lony mihitsy izany io verina amin'ny izay mipetrahany teo. Ohatrany ahoana izy ny tsy vitanareo tsao? Efa ilay tena potika tena hoe raha io izany raha mbola tsy miaraka amin'ny potiny raha tonga eto dia mbola tsy maintsy amoronana mamorona izay. Dia izany mamorona hoe eto misy voaka amin'ity dia izay mamorona mampiverina amin'ny loniny amin'io. Lakôly, fibra, saribao, ireo no anisan'ny kojakoja tsy maintsy ilaina ho amin'ity asa ity. Ankoatra ny ara-materialy anefa, ilaina ary tsy afa-misaraka amin'ny asa ny fitiavana azy ary ny faharetana indrindra fa ny fanajana ny asa. Ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia manomboka amin'ny roso lalina amin'ny sehatra ny fanoratana sy fanaovana sary hosodoko ny tanora eto Madagasikara. Ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity hitantsika tanora misehatra amin'izay tontolo izay Ivrishara. Tsy bango saritaka anao kalangita, nindesinao amin'ny tagna zao. Fagnainao efa maro pahita, lainga voarindra arahina tsao. Nifinao fotsy zay tsara firanty, mahataitra ny maso ny foka sy kanty. Mampandia fara no ataonao dola, agnariano fagnainy efa mahola. Toy izay ny apahana tononkalo no zarainy olon'ny tiavana Nancy, isan'ny mpanohitra zandra mitondra ny anarana mampanakanto Lasile, tamin'ny mpanao gazetiny Kolo nandritra ny fitsidihana tany Vatomandry. Araka ny fanazavana,
nanomboka teo amin'ny faefatra amby folo taona no nitsiry tao anatiny ho lasileny aingam-panahy sy ny fitiavana ny asa soratra isan'ny nanampy-betsaka azy tamin'ny fampiasana ny voambolana ny fampiadiana ny rima sy ny fampiasana ny sasiteny ny fanatevenana ny fahalalana tamin'ny famakiana boky sy ny maro hafa. Indray moa zany eo hoe mamaky boky ianao mijery hoe mitrandraka fahalalana bebe kokoa zany ianao manontany koa ianao indrindray hoe inona no mety afaka hiady amin'izao na hoe inona ny dikan'izao amin'ny teny malagasy manokana zany. Iny moa ohatra ny fanoratana rehetra ihany fa sarotra zany le hoe ohatra zao manao boky ohatra ity dia firy vao mafeno page ohatra ity betsaka tsy maintsy mamorona maro zany ianao dia hoe avaiza daholo hitanao an'ilay inspiration rehetrarehetra ohatra zany. Manana ny fomba fijeriny sy ny fahitany ny zavamisy any anivon'ny fiarahamonina ny tanora mpanoratra raha ny fanazavana saingy mbola maro no manao ambanin-javatra sy ambanimaso tsy hita ny sanganasany izy ireo. Isan'ny vahaolana naroso ny fanamafisana ny fampafantarana ny sanganasa. Ary zay no ezahana trandrahana mbola mitady moyen zany zay zao hoe amin'ny fomba ahoana na ampahafantarana le fahaizana kely anananay zany fa aloha kely dia kely fa efa ezahana trandrahana ho ampahafantarana ny olona manodidina ary indrindra ny ivelany ankoatra ny district amin'ny Vatomandry satria manana talenta tena tsara trandrahana ny ankizy aty ary nefany vitsy zany fa ahafahany mampafantatra an'iny na amin'ny anamanjery io na fomba rehetrarehetra mihitsy zany. Toy ny mpanakanto namany manampikasana ny isandratra eo amin'ny tontolo ny fanoratana sy nosodoko ny tanora olana iraisany amin'ireo mpanakanto maro ny tsy fahampiany tantsoroka sy ny fanohanana avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony indrindra ho an'ireo mpanakanto any amin'ny faritra lavitra sy zaridalana. Dia iny maresaka iresa-pirenena iny manakatona amin'ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soafa tsara ato tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky majika ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.